Ny vola natao hanompo fa tsy hotompoina. Inona tokoa moa no azon'ny olona amin'ny asany rehetra? Ny zavatra any ambony no katsao amin'izay hitoeran'i Kristy. Ho an'izy izay novorinao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo, ho tanteraka tokoa anay izany. Dia kafaliana mandrakariva ary nitsidihana ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alahady faraka amin'ny 30 ny volana Jolay 2024 alahady fa 17 mandava-taona taona dia. Fa ity alahady ity ihany koa moa no anomaranana ny synode nasionaly, izany hoe anaovana ny tatitra ny vokatry ny fandiniana akasika ny synode ny evêka amin'ny taona ho avy io eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Dia ny lohahevitra ary aroson'ny fiangonana amin'ity alahady ity sy velomana mandritry ny herinandro dia hoe ny vola natao hanompo fa tsy hotompoina. Ny vakiteny telo manampy antsika mandrakariva handinika sy handalina finoana miainga amin'ny lohahevitra aroson'ny fiangonana io. Vakiteny voalohany amin'ny bokin'ny ekleziastika na koa hoe mpitoriteny na koelety iray ihany zay ao amin'ny toko voalohany andininy faharoa toy izy na amin'ny toko faharoa andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ilazany hoe inona tokoa moa no azon'ny olona amin'ny asany rehetra. Fanontaniana taky fandiniana lalina mahakasika ny andavanandrom-piainantsika manoloana ny fisasarana sy ny fitsembohana mitady izay ivelomana isan'andro no arosony'ity vakiteny voalohany ity. Mifofotra miasa sy mampiasa ny fahaizana mampahalalana ny olona mba azahoana izay ilainy. Ny atoandro miasa mafy, ny alina tsy azo tory mieritreritra sao misy mandroba na manao kasiparana izay ny sasarana. Zava-poana ireny rehetra ireny hoy ny mpitoriteny satria tsy ireny ny tena fototry ny fahasambarana. Tena fahasambarana marina sy maharitra dia tsy aiza fa ao amin'Andriamanitra ihany. Ny vakiteny faharoa ny taratasy masinda Paoly ho an'ny kristianina tany Kolosy toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy faranana amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo milaza hoe ny zavatra any ambony no katsao dia amin'izay toerany Kristy. Manohy izay voalaza ny vakiteny voalohany ihany masinda Paoly amin'ity taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tao Kolosy ity. Ilazany fa rehefa nifidy ho kristianina, izany hoe iombinaina amin'ny Kristy, dia zavatra tokana ny katsahana dia ilay fahasambarana omanin'ny Kristy any amin'ny fiainana mandrakizay. Taky fanapahan-kevitra lalina, tsy hifikitra amin'ny haren'ny tany, fa hiampiasa kosa ny harena hanomanana ny mandrakizay, izay tsinona fa ny fanadinoana ny tena sy izay mety ho filany, fa kosa miezaka manasoa ny hafa, ka tsy hanavaka n'izaniza ho tia sy hizara izay ananana hitondra fiadanana sy famonjena. Afoy ny haren'izao tontolo izao sy ny filany hanomana ny fahasambarana mandrakizay. Dia i Jesosy Kristy ary ilay mpampianatra lavorary momba ny fanjakan'Andriamanitra no milaza ao masinda Luka toko 12 andininy 17 ka hatramin'ny faraika amby roapolo milaza hoe ho aniza izay novorinareo, ny vola natao hanompo fa tsy hotompoina. Fampianarana miverimberina antsofintsika matetika io teny io, ary mbola manamafy izany ny fahendren-drazana milaza fa aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana sy ny fanoharana maro samihafa. Mihaveritsy kelikely anefa izany fahendreny izany ankehitriny, ary heveriny maro fa fampianarana efa lany andro. Mampandinika antsika anefa ny voalazan'ny soratra masina mifampizarana tamintsika teo fa tsy lany andro velivelo ny fampianarana entiny tenin'Andriamanitra amintsika, satria firifiry tokoa ireo mihevitena ho matanjaka sy manan-karena, indrindra rehefa miatrika ny aretina sarotra sy tranony no lany vola man-karena nefa ny vola tsy mahasakana andra-fahafatesana tsy ho tonga. Ny aina tokoa tsy voavidiny vola hoy ny fahendren-drazana. Zava-poana dia zava-poana ny haren'izao tontolo izao sy ny filany hoy ny vakiteny voalohany, satria rehefa tonga ny fahafatesana tsy hatondra natapa-panjaitra ray aza. Io no nahatonga an' Jesosy hamerimberina amintsika, indrindra isika mitonona ho kristianina manaradia azy,
mba tsy hanakina amin'ny fiainana amin'ny haren'izao tontolo izao. Tsy niarena ananantsika no manahirana an'Andriamanitra, satria fanomezana avy aminy aza izay rehetra ananantsika. Fa ny andrasany amintsika dia ny fahaizantsika mampiasa ny arena nomeny. Nahazo maimaim-poana ianareo ka manomeza maimaim-poana. Ka io arena io tsy hanasoavana ny tena samy rery, fa natao kosa hanasoavana ny mpiarabelona, indrindra ireo manitra sy mijaly. Io nolazain'i Jesosy hoe miary arena ao amin'Andriamanitra. Tsy mitondra fiadanana maritra ny iren'izao tontolo izao. Hatebiteby lava aza no ateriny, fa ny tena fahasambarana sy fiadanana maritra ao amin'ny fiainana mandrakizay dia ilay omanin'i Jesosy Kristy ho an'izay tia sy maritra manompo azy. Manatanteraka ihany koa ilay afatra napetrany tamin'ny alakamisy masina tamin'ireo mpianany, nilaza hoe ny ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo dia raha mifankatia, izany hoe mahay mizara ho an'ny hafa. Ary dia mbola nambarany ihany koa ny hoe izay manome sy mizarazara ny kely tanana ho an'ny hafa miaro lovasoa tsy mety simba, izay ny tena fototry ny fahasambarana. Dia angatantsika ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanolovan'ny fanamasina mba hitaonantsika mandrakariva tsy hiondrika amin'ny aren'ny tany, fa hibanjina ilay arena maritra mandrakizay. Hampiasa ny arena nomen'Andriamanitra hanasoavana ny hafa, satria izy rehetra ataontsika amin'ireny madinika ireny ho Jesosy dia izy no nanaovantsika azy. Ary rehefa tonga ny fotoana farany any amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia anisany ho voafidy hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ireo rehetra nahafoy. Eny fa misy mahafoy hatramin'ny aina mba hamonjena ny hafa, ireny no andova ny fiainana mandrakizay. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany, dia tsodrano sy hitsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy, saorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra.